Atolotra indray ny araba toboko lasy toboko vavy ho amin'izao alatsinainy fa folo ny volana oktobra 2024 izao. Ao anatin'ity fandarana ity isika dia hiresaka mahakasika an'ireo ataontsika hoe mobilité urbaine izay nanasantsika vahiny anankiroa araky ny mazatra dia ahitana ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo Ramatoa Clémence Arary Nirina hitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay ataontsika hoe fifamezivezena an-tanàn-dehibe izay. Eo ihany koa any vahintsika anankiray dia misy any Andria Maefa mibalika tsara mpamily taxi ho an'ny eto Andrenivohitra. Akasitrana ianareo mianadanina anaiky ivahiny ao anatin'izao fandarina izao. Mankasitraka tompoko Ramatoa Clémence Arary Nirina nanaiky nasaina. Ya miarabanao hiavitra dia mankasitraka indrindra amin'ny fanasana ny menada atao anatin'ity fandarana ity dia miraba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana dinika eto amin'ny MBS. Aterina ihany koa ny araba Andriamatoa Andria Maefa mibalika tsara nanaiky nasain'ny fandarana dinika. Ya dia mankasitraka anao misy hiavitra, mankasitraka ny mpijery ihany koa izay manaraka izao fandarana izao dia mankasitraka tamin'ny fanasana. Ary zava-dehibe ho anay tokoa ny ahafahanay mba mitondra vahaolana sy etaeta ary manambara ny zava-misy ihany koa izay misy eto amin'ny tanànantsika. Mankasitraka indrindra. Avy hatrany angamba dia tonga dia tsara raha ho ampahafantarina ny mpanaraka sy ny mpiainantsika hoe inona moa zany ataontsika hoe mobilité urbaine zany na hoe fifamezivezena an-tanàn-dehibe. Inona avy no ataontsika hoe tafiditra ao anatin'izay voafehy amin'izay atao hoe mobilité urbaine izay. Raha iresaka tsika ny atao hoe mobilité urbaine dia mahafoaka zavatra maro satria raha zany hoe fifamezivezena andrenivohitra manokana dia mazava loatra fa voakasika eo ny fifamezivezena sy ny fifamoivoizan'ny ireo rehetra izay mandeha eny amin'ny lalana na misy motera na tsy misy motera dia voakasika izay resaka fifamezivezena eny amin'ny lalan'ireny avokoa. Io moa dia anjaran'ny mpitantana ny tanàna raha hoan'ny andehantsika hitentsika hoe ny tanàna Antananarivo manokana dia anjaran'ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna no tena miandraikitra sy mandamina ary mandrindra n'izay resaka fifamezivezena sy fifamoivoizana ny tanàn-dehibe izay. Zavatra hitantsika aloha zao raha mijery sika ny tanàna Antananarivo manokana be dehibe ny fampanantenana ny amin'ny hoe andamina sy andrindra sy ampisokatra an'izany resaka fifamezivezena izany amin'ny alalan'ireny hoe fanesorana ny fitohanana izay isan'ny tena mampitaraina ny mponina raha eto Antananarivo manokana. Ankehitriny aloha tsika miara-mahita miara-mitazana fa mbola tsy voavaha izay olona ny resaka fifamezivezena izay raha eto amin'ny tanàna Antananarivo manokana. Voakasika ao anatin'izay fifamezivezena izay ny resaka hoe iza daholo mifamezivezy, ny misy motera sy ny tsy misy motera, fa voakasika ao anatiny ihany koa ny hoe inona daholo ny fepetra tokony arahana sy ny fitsipika tokony atsain'ny tsirairay mba hisiny izay fifamezivezena mandeha araka ny tokony izy izay na ireny ataontsika hoe fitsipitsipika eny amin'ny lalana na ireny jiromena sy ny sisa mbola voakasika izay resaka hoe fandaminana sy fandrindrana ny fifamezivezena an-tanàn-dehibe avokoa izany rehetra izany. Efa somary ny resaka ny atao hoe fepetra ihany ianao tao anatin'izay andeha ho ampahafantaritsika ny mpiaino sy ny mpijery ny ataontsika hoe fepetra mahakasika an'izay tafiditra ao anatin'izany ny hoe misy motera sy ny tsy misy motera. Eo ny ataontsika hoe posy eo ny moto automobile sy ny eo ihany koa ny taxi mazava ho azy. Inona daholo ny fepetra tsara ho fantatra mahakasika an'izy ireny? Ya raha ny mikasika an'izay fanontanianao izay dia eo aloha ny lalàna. Ny lalàna mantsy tsy azontsika hoditsihita satria misy ny atao hoe fitsipika amin'ny feno fifamoivoizana. Iny zany ny andeha ataontsika hoe rafitra anankiray na rijateny anankiray tonga dia mifehana izay resaka fifamezivezena izay hoe reto avy ny zavatra tokony atao, reto avy ny zavatra tsy tokony atao rehefa mifamoivoy eny anivon'ny lalana rehetra ireny. Araka ny efa noteneniko teo hoe manana didy sy goavana be dehibe ao anatin'izay fandrindrana ny fifamoivoizana sy fifamezivezena tanàn-dehibe izay ny tanàna Antananarivo, ny fiadidiana ny tanàna, fa eo ihany koa ny préfecture. Raha iresaka tsika zao an'ireo fitaovam-pitaterana na hoe fitaovana mifamoivoy tsy misy motera, raisintsika manokana ny resaka sarety dia reny zany zao aloha hatreto dia ny didim-pitondrana izay raisin'ny eny anivon'ny préfecture zany no mandrindra sy mandamina an'ireny. Misy ny fandaminana, misy ny rijateny, misy ny fitsipika rehetra, fa eto tsika miara-mametraka fanontaniana hoe voahaja ve reny, fa indrindraindrindra hampanajaina ve reny, anatao ve izay anajan'ny olona an'ireny satria raha miresaka sarety manokana isika ataoko angamba fa tsika rehetra miara-mahita hoe ao teo tsy dia mahita aloha raha za manokana na mampanolo-tsaina raha hoe misy ny tena hoe fandrindrana sy fandaminana fa ny zavatra hita dia ohatran'ny hoe
misy ny fiteny frantsay moa hoe laisser aller na hoe samy manao zay tiany rehetrarehetra eny anivony zany any anatiny zany resaka fifamezivezena sy fifamoivozana izany a ny miditra sens unique ny moto anatiny zany a ary ny fandresako teo moa hoe le fanajana le fitsipika ny mandrindra amin'ny fifamoivozana amin'ny akapobe iny isan'ny manampy be dia be any commune ny préfecture ao anatin'izay a fa na io resaka code de la route io nefany a dia mampalahelo fa mbola be dia be no tsy voahaja zany aloha raha ny zavatra hita amin'ity resaka fifamezivezena andrenivohitra ity. Andriamato Andriamaefa mibalika tsara. Manahoana mahakasika an'izay hoe mbola tsy voafeny ny olana amin'ny resaka fifamezivezena eto Antananarivo renivohitra. Eo zao ny ohatra ny farany teo no raisintsika fanesorana andreo mpivarotra teo amin'ny petite vitesse mbola tsisy fivana aloha zany hatramin'izao fa mitovy ihany ny ataontsika hoe fepitoana amin'ny tany amin'ny petite vitesse miroso makaty Ampefiloha. Misy ny atao hoe isochrone resaka alavirana voafaritra zany hoe voafaritra amina toerana ray ohatra ho raisintsika. Raha hoe ala andavamamitsika mandeha ataontsika hoe Ampefiloha mety raha ny tena tokony ho izy ho 10 minitra dia efa afaka tonga any Ampefiloha tsika. Manahoana amin'izao fotoana izao ny fitohanana sy ny manodidina an'izay lasa tsy voahaja le izy. Inona ny afaka resanao amin'ny mampitatitra anao? Ny azo resana zany zao ny amin'izay aloha voalohany indrindra dia ny eo amin'ny hoe ny tsy fahaizan'ny tsirairay avy indrindraindrindra fa ny mpitondra ihany koa mandray andraikitra. Zany hoe tompona andraikitra avokoa na ny vahoaka majinika fa mpitondra ny tena manana anjara andraikitra lehibe amin'izay zavatra izay. Raha mijery amin'ny resakitsika fitohanana, raha miresakitsika hoe fandraisana andraikitra ny zavatra hita matetika dia taitaitra fotsiny le fandraisana fepetra vetivety ihany, toa mandalo ihany dia miverina ihany le izy. Ny teninao teo hoe Ampefiloha andavamamba Ampefiloha 10 minitra tena marina zany. Fa ny olana hita zany zao dia eo mihitsy le hoe aiza ny lalana aloha zany zao no tena jerentsika. Fa tsika zany zao raha mizotra mialana andavamamba makany Ampefiloha eo akaikin'ny eo ampitan'ny io prime misy lalana ratsy misy lavaka be anaky 3 metona zay eo amin'ny rond-point Ampefiloha eo fa ely reo efa tany amin'ny 3 taona tany hoany fa mandraky reo mbola eo ihany zany hoe zay le teneniko le fandraisana andraikitra. Le initiative-n'le mpitondra mihitsy zany hoe amaolana tokoa ve izy eo amin'le toerana sa hoe velany io fa tsy maika. Raha mpifampifantarina ihany koa zany zao ny amin'ny resaka hoe code de la route. Ny zavatra misy ny tena tokony ho izy tsirairay avy mihitsy mila mahafantatra code de la route. Tsy ny mpamily ihany fa na ny mpandeha tongotra ny olona tsirairay mila mahafantatra zany atao hoe code de la route. Ay zany tokony apita, manahoana ny fomba fiampitana, ay zany tokony antsona, manahoana ny are. Retentsika zao ny arehana bus ndraindray eny amin'ireny arehana bus ireny koa ny tena miteraka embouteillage ary tena mahery vaika be ny embouteillage ateraka reny eny amin'ny arehana bus ireny. Dia ohatr'izay zany le zavatra misy hoe tena le fandraisana andraikitra, tompona andraikitra ao amin'ny commune zany tena manana andraikitra lehibe dia lehibe amin'izao hoe eto kosa rehefa ohatr'izao dia eto ty priorité, ty lavaka ty saromana aingana fa ty no miteraka fitohanana. Tsarovy tsara fa ny anatin'ireny fitohanana ireny hoe mety misy olona marary hamonjy hopitaly, mety misy zavatra maro samihafa famakana na ndeha ataontsika fotsiny eo amin'ny asam-panjakana lasa tara dia lasa miembotra indray le olona noho ny fahatarana hamonjy birao sy ny ohatr'izay dia zay le lasa mampalahelo be amin'le zavatra misy amin'izao. Tiako tohizana kely le resaka hoe fandraisana andraikitra satria tena marina zay manana didy lehibe ny mpitantana ao anatin'izay fandraisana andraikitra zay. Ny resaka mpivarotra amoron-dalana ianao teo voalohany zao ny fandraisana andraikitra voalohany angamba ny fiheverako azy ho an'ny mpitantana dia ny fitazonany aloha ny teny nomeny ny amin'ny hoe andeha hanamboatra tsena mba ahafahana mampiditra an'ireo mpivarotra amoron-dalana. Hatreto aloha tsika raha mijery androany oktobra 2024 dia mbola tsy tanteraka an'izay fampanantenana izay. Zavatra misy nefa ny fampanantenana tsy tanteraka dia lasa mandray ny fepetra nefa ny mpitantana amin'le resaka mpivarotra amoron-dalana. Io zao hitantsika io zao tao anatin'ny andro maromaro zay hatramin'ny androany mbola manao karazana sakasy voalavo ihany ny mpitantana ny tanàna sy ny eny amin'ny petite vitesse amin'ity resaka hoe fivarotana amoron-dalana ity. Dia manana didy lehibe zany ny mpitantana ao anatin'izay fitazonana ny teny nomena izay. Na izana tsy zany tsy sanatry avy na kory hoe mampirisika ny olona hivarotra amoron-dalana fa io koa mifandraika amin'ny resaka hoe toedrarara, toe-karena amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena dia
ny zavatra tokony misy zany zao satria raha hoe tentsika hoe vahaolana sy ny sisa de mifampiresaka mijery hoe ahoana ny ahafahana mamany olana miaraka fa tsy ekena le ndeha ataontsika hoe le mibahana ny lalana sy ny sisa fa ny tompona andraikitra koa nefa ny etsy andaniny tsy tena vahaolana loatra zany ny fanaovana ny titidijadona sy le trezana ny amin'ny fandraisana ny fepetra manoloana indrindra n'izay zavatra zay satria raha ny tokony ho izy zany de tokony mijery vahaolana aloha zany mijery an'ilay atao hoe mesure d'accompagnement na fepetra mifanaraka amin'ilay fepetra zay raisina ny eo anivon'ny mpitantana mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra entitra be mitovy amin'io resaka hoe fandaminana ny petite vitesse io ahafahana manalalaka ny lalana raha mikasika ny petite vitesse manokana ny resantsika. Somary iverena kely mahakasika an'le hoe ny rahana lalana teny nomen'ny ben'ny tanàna hoe hoesorina ny embouteillage na ny fitohanana. Ny zavatra maro zany no ataontsika hoe procédure na tanatohatra efa narahana hoe nisy ny fanovana lalana maromaro ny kitihana lalana teto an-drenivohitra, nisy ny fanesorana ny mpivarotra efa niresahany Ramatoa Clémence Rarinirina teo amin'ny mampamily na nahoana izay ataontsika hoe fepetra no raisiny avy eo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo izay raha hoe miresaka tsika mahakasika ny hoe fandraisana andraikitra nataondry zareo. Tsika zany raha miresaka le fandraisana andraikitra le fanovana lalana raha resaka lalana mantsy nijerena izy io zany misy étude tokony atao manokana zany hoe tsy haiko ve efa taloha ve efa vita étude io de tonga de nalefa fa ny zavatra hita mantsy zao ankehitriny andrandramana le zavatra andramana aloha zany hoe lasa ohatrany hoe tsy mety zany raha ohatra hoe zany hitondrana ny tanàna hoe andeha andramana aloha de andeha andramana fa zavatra tokony efa vita étude zany no tonga de apetraka de tonga de tsy maintsy arahana fa io lalana hodikodiny iny hoe tena miteny aminao fa maty antoka na ny olona manana fiara rehetrarehetra raha miala avy any Anosy Zato ianao ndeha ataontsika ava tia laka misy ny feno arivo any ianao de tratra embouteillage hiditra Anosy Zato ianao de tratra embouteillage Anosy Be ianao de tratra embouteillage hiditra ty Analakely ianao marainy zany ianao Anosy Be makeo Analakely efa hoadiny ray sasany tena miteraka faty antoka fa ny zavatra tokony ho atao zany de hoe atao aloha le étude be de be tsika ho manana ingénieur manana manam-pahaizana maro samihafa tsika afaka manao an'izany étude zany fa raha ohatra hoe taitaitra foana ny anaovana zavatra de tsy mety hitanao zao raha ohatra hoe atao tany mena ianao za raha avy aty tany mena ianao no andeha hiakatra ho any akady fotsy de tsy maintsy midina any amin'ny sezia tany mena indray ianao de lasa miodikodina be zany le lalana de zay zany ny tena olana hoe tampotampoka ny andraisana an'le fanapahan-kevitra de lasa tsy mety le izy ary lasa miteraka olana mihitsy le izy fa raha amin'ny hariva sy maraina ny tena resahako fa tena mafy io embouteillage io amin'ny atoandro tena misy fa amin'ny maraina sy amin'ny hariva zany amin'ny heure de pointe io tena mafy ary tena metraika amin'ny vahoaka tsirairay avy betsaka ny olona tara miresaka miasa mpianatra tara tena mienjana be zany le izy ka tokony zay zany tokony zavatra tokony ho atao hoe alefa aloha le étude miantso zany ianao hoe manam-pahaizana momba an'izay alefa le étude apetraka tsara dinihana tsara de zay ny vao ananina le izy tanterahana fa raha vao ny zavatra zany andrandramana tsy de mety loatra raha resaka fitantanana aloha zany le resahana aminay taxi zany zao de tena tsapa mihitsy hoe tena maty antoka zay satria le trajet la foy nefa ny fotoana lany eo anatin'le izy lavabe de tena misy impact be amin'ny asanay zany zao le izy tsika nampikely an'le resaka fitohanana ako satria mifandray amin'izay teny ny balika zay ihany eo ny lalana miodikodina fa eo indrindra ihany koa le hoe nandray fepetra zao ny mpitantana ny tanàna amin'ity lalana hodikodiny ity de tsy nisy mesure mifandraika amin'le izy na fepetra noraisina mifanindran-dalana tamin'ilay fanodikodinana n'le lalana azavaiko ny tiako hiaviana de zao raha ny tokony ho izy zany zao tany am-boalohany raha tsaronareo tsara rehefa nanodikodina n'io lalana io ny mpitantana de napetraka polisy be de be mihitsy mandrindra de tamin'ireny de fa hita sahady hoe io zao de tsy aharitra akory ary raha zao tsika zao mandeha any amin'ireo lalana izay misy iny izay fandaminana sy fandrindrana izay de zara raha misy ny polisy eny ary zay ny zavatra misy hoe lasa atao taitaitra araka ny anamafisako ny zavatra teneny balika teo lasa atao taitaitra ny zavatra raisina ny fepetra raisina de rehefa avy eo tsy mandeha araka ny tokony izy ary vao maika gravy vao maika ratsy noho ny teo aloha raha ny zavatra hita raha ny tokony izy mantsy zao na ohatra araka nisy an'io fe hoe raha navadika io ny lalana zany hoe nisy an'io fandaminana ny zotran-dalana io de tokony hoe mba mena fitaovana le polisy mba mena talokio alokio ohatra
mba hahafahany zareo mifampame vaovao hoe tsetsina be mitohana be ny avy aty ananina mba sotominy avy any a de mba am'izay zany mba mirindra kokoa le izy fa le zavatra misy araka teo ala zavatra kitaitaitra tokotra le izy satria nandraisina le fepetra de nahodina fotsiny le lalana de rehefa aveo a tsy mirindra araka ny tokony ho izy ny zavatra misy le resaka feu tricolore koa tiako resahana amin'ny resaka embouteillage io zao be de be no mitaky an'io avy ireny ity resaka jiro mena ity mba ilana indrindraindrindra amin'ny fampiasana ny mpitandro filaminan'io am'le resaka mandrindra ny fifamovozana mbola lavitra be tsika am'izany zavatra zany ka le fepetra mifanindra an-dalana tsy misy a fa le taitaitra ny be de be de normal zany tsika raha tonga am'izao situation na embouteillage tsy mety afaka eto Antananarivo izao. Somary resahantsika ihany resaka fahatarana zay efa natsidiky Andriamatoa Andriamaefa mibalika tsara teo hoe misy fitraikana ny fahatarana rehetrarehetra ho avy ihany tsika fa somary ararotika kely amin'ny mampanolo-tsaina Antananarivo anao ohatra ny resaka fandaminana zany ho idirantsika hoe isan'ny nampimenimena ny vahoaka aloha zany nampiasa ny lalana ny farany herinandro teo ny etsika zay hita teo Anosy fitohanana adiny 2 mahery tany ho any mihitsiny manahoana ny ataontsika hoe fandrindrana an'izay eo anivon'ny commune amin'ny resaka fanapahan-kevitra sy ny fandraisana fanapahan-kevitra tahaka an'ireny. Ino zao aloha efa nanivon'ny tambajotra serasera zao vao mahita sy mahafantatra ary malahelo rehefa mahita le olona menimenina ny amin'ilay hoe misy an'ity hetsika événement Lucrèce ty lasa niteraka embouteillage fitohanana tsiroamatany ary raha tsy diso raha ny fanehoan-kevitra hitako anatin'ny tambajotra serasera atao hoe nisy mihitsy ny marary namoneny vokatr'izay tranga zay niseho ny farany herinandro teo zay rehefa misy ny fandaminana ny fifamovozana ohatran'ireny tsy mierana maka fankatoavana ty ampanolo-tsaina moa zany mpitantana ny tanàna fa izy samy rery mandray an'izay fanapahan-kevitra izay zareo ny nandray an'iny fanapahan-kevitra fanapahan-dalana iny zany amin'ny sininy hetsika iny de ny zavatra mampalahelo anatin'le izy de izay moa efa mba miteny any indrindrindrindra rehefa le fantatritsika tsara rehefa tonga ny fotoanan'ny vanim-potoana ankalazana sy anamariana ny fetim-pirenena de efa miteny hoe tsy de tsara loatra intsony ty manapadalana amin'ty resaka hoe matetika moa zany de leo amin'ny devant Carleton le eo akaiky ny tribunal eo iny ny tapahana zay tokoa ve le izy mialatsiny kely somary tapaka aloha hoe zay tokoa ve zany le izy hoe zareo ihany manapaka raha resaka hetsika zareo no mandray ny fanapahana momba an'izay fa tsy maintsy mierana maka ny fankatoavam-panolo-tsaina izy rehefa misy tranga ohatran'io zany de araka ny efa teneniko teo hoe nisy zao reny ny tiako heviana zany de hoe tsy mahay misintona lesona mihitsy mpitantany ary manamafy sofina tsy mieno minitsy mieno satria raha nisy an'ireny fanamariana fetim-pirenena faraparany teo tamin'ny volana jona reny de efa mba isan'ny teny ihany ny tenany amin'ny hoe aza de atao eo amin'io devanture-ny Carleton io reny le fanapahany le hetsika fa nga de tsisy toerana tsika matona nangana ny reny atao hoe Coliseum reny de mba am'ireny ny anaovana hetsika raha mpialamboly hetsika andraisana hetsika hoe anasana mpanakanto sy anafahana manasa vahoaka marobe inona ny antony tsy any amin'ireny nanaovana anazy satria ireny ny voatokana fa maninona tsy maintsy tapahana ny lalana misy fotoana moa famaly tamina solombavam-bahoaka hery anankiray mihitsy momba an'izay hoe ka io ne isaky ny misy podium de tsy maintsy misy foana fanapahan-dalana tsy ohatr' zany ny excuse nandeha ataontsika hoe fialana mialatsiny amin'ny teny antiteny teo hoe fialana bala tokony ho tenenina amin'ny vahoaka fa tokony zavatra voahevitra sy zavatra voadinika tsara ny zavatra atao ary raha mikasika an'le Lucrèce farany teo zao andro sabotsy fantatritsika tsara fa na sabotsy aza ny andro de mbola be de be foana ny ndeha atao hoe ny fiara mifamezivezy sy ny olona mifamezivezy ao anatin'izany fotoana izany satria ny eto amintsika mantsy zao efa tsy de misy tsony le hoe andro tsy fiasana saika lasa andro fiasana daholo ny andro rehetra raha mijeritsika zany amin'ny eto Antananarivo manokana tsy misy tsony zany hoe alatsinainy ka hatramin'ny zoma ihany ny fiasana fa sabotsy efa milamindamina sy mitsotsotra fa saika andro fiasana daholo noho ny zava-misy izay iainan'ny vahoaka ihany ka le zavatra antranga zao raha le farany teo iny de amiko tena reny le fanapa-kevitra tsy voahevitra ka rehefa tsy mieno zany no mpitantana de mitonga amin'ny zavatra tranga tahaka ireny hoe lasa misy zavatra mitranga mampalahelo tahaka ireny hoe lasa nisy victime atao anatin'izay resaka fanatanterana ny hetsika farany teo iny ny tena mampalahelo koa anatin'le izy de zao hoe rehefa mitantana de tokony vahoaka aloha ny jerena ary ny masony vahoaka aloha no imasona fa tsy hoe
marina fa matoa izy na me autorisation na ny préfet io na ny be ny tanàna de olona fantatra zareo zany satria nareo zao mampafantatra hoe le resaka okaloha no atao ambadiky le hetsika sy fantatra aloha fa de zay aloha ny aigny koa de zay zany hoe satria zay zao voavina indray de libération de misy resaka okaloha sy tsy fantatra tao de hoe ohatrohatry zay ve zany le izy hoe misy akamakama misy olona nanana ena maso ny sisa fa tsy le vahoaka ny tena atao lara-pahamiana anaty izy ka mampalahelo zany nitranga ohatran'izany hoe lasa tonga am'izao situation zao ka inona fa antenaina fa mba andray isitona lesona am'izay satria raha pitso indray raha afaka pitso de hoavy indray hoe asina hetsika indray eto satria noeraoera tsy maintsy atao foana isan'andro de noeraoera nefa tsy mahasony vahoaka. Somary niompana bebe kokoa tao anatin'ny resaka fiarakoditsika teo. Somary te antany ihany aho anatin'le izy hoe manahoana mikasika ny bisikileta, taxi bisikileta sy ny taxi moto. Io moa zany ny rahana lala le farany teo ny fandaninany tolo-dalàna iny. Teo anivon'ny commune anisan'ny voky ianao niaraka tamin'ny mpanolotsaina ny avy amin'ny atokotiky Madagasikara. Manahoana ny ataontsika hoe lalàna mifehan'izy ireny, eo ihany koa ny sarety izay hitantsika eto sy roa eto Antananarivo renivohitra. Inona no afaka ambara mahakasika ny lalàna mifehan'izy ireny? Raha miresaka lalàna isika ary izay koa raha ohatra ka nandray ny fanapakevitra izay sy ny mpanolo-tsaina mitovy hevitra sy miara-dalana de lalàna koa no nitondrahanay an'ireny fanehoan-kevitra rehetra nataonay ireny satria ny lalàna aloha hatreto de tsara ampahafantarina ny mpanaraka antsika sy ny mpahita n'izao fandarana zao hoe raha ny lalàna misahana ny fitaterana satria misy fitsipika sy lalàna rijatena mifehy io resaka fitaterana io de tsy natao mihitsy anaovana asa fitateram-bahoaka ny kodiaran-droa. Zay aloha zany de ninona niza hiteny de tsy azo anaovana fitaovam-pitaterana ireny. Mety isy hiteny hoe ka maninona zany ny any Ambatondrazaka, ka maninona amin'ny toerana vitsivitsy eto Madagasikara misy an'izay indray zany ho an'ny Ambatondrazaka manokana de misy an'le hoe sarodalana toerana sarodalana be deaibe manodidina ny tanànana Ambatondrazaka de tsy manapidiny ny vahoaka de tsy maintsy mandeha amin'ireny fitaovam-pitaterana izay everiny fa hoe satria motocross matetika moa zany tena ampiasaina de hoe afaka amin'ireny lalana ireny. Faharoa manarakarak'izay raha hiteny an'izay koa tsika de hiteny koa tsika hoe na ny camion arany tsy azo atao fitateram-bahoaka ny camion ny camion efa voatokana ho an'ny fitateran'entana de tsy tokony atao hitateran'olona. Tsika nefa zao mahita farany teo nisy ny hetsika ara-politika izay nataon'ny fitondrana taterina tamin'ny camion ny olona tsy zany akory no midika hoe azo atao no mitatitra olona amin'ny camion fa tsy voararany lalàna zany de tsy tokony andikan'izay de ohatr'izay koa ty resaka moto anaovana fitateram-bahoaka ty hoe tsy voasoratra ao anaty lalàna naiza aloha zany hatreto. Zay no mahatonga anay miteny foana rehefa maneho hevitra hoe aza lefa alohan'ny sarety aza alohan'ny omby ny sarety fa kitio aloha le lalàna de rehefa manaiky ny mpaminao ny lalàna satria misy olona napetraka ny vahoaka andamina sy andinika an'izany resaka lalàna izany de kitio aloha ny lalàna de rehefa voakitika ny lalàna de jereo am'izay mipitsopitsony. Hatreto aloha tsika volana oktobra 2024 tsy mbola misy an'izay lalàna izay ka zay no antony mahatonga anay mijora ao anatin'izay. Faharoa manarakarak'izay resaka lalàna ihany de zao vao 20 andro efa tafakatra ray volana zay nandalo teo aminay io lahadiny io hoe ekenareo sa tsy ekenareo de fanteny zay hoe tsy ekena satria tsy mety ho Antananarivo io resaka taxi moto io tsy resahantsika ny resaka halatra moto, tsy resahantsika ny resaka kidnapping, tsy resahantsika ny resaka accident, tsy resahantsika ny resaka famovozantsika androany de ny embouteillage sy ny fisisisihana ho ateraka zany any amin'ny lalana izay tsy voatery hahafala ny mpampiasa lalana rehetra tsy resahantsika daholo zany fa isan'ny antony nefa zany natonga anay hoe tsy mety io fa ny tena nanamafisinay tao anatin'ilay izy de hoe lalàna efa tsy molanina efa fandrony maninona ny mbola tereko-masaka teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly. Zay no antony tsy nanekenay an'io ary raha eto zay mivahiny eto anatrehanao monsieur Afitra de zao zahay taxi manokana de hanohatra an'io fanapahan-kevitra io ho tongatra any amin'ny fitsarana zay ho tongatra any amin'izay rafitra rehetrarehetra azonay ahatongavana rehetra sy vonany andray anay ahafahanay mitsipaka an'io satria tsy hoe tsy mahasoa fotsiny mpitatitra io hoe mpitatitra hoe zay mpitatitra de sanatria avy nalazain'ny olona fa titena sanatria fa tsy mahasoa ny tanan-dehibe ohatra Antananarivo izay manana ny sata mareny vohatra azy sy manana ny hasina mareny vohatra anazy ny zavatra mitranga ohatra zao ary ny zavatra hita zao faraparany teo mamoaka ny mpanao gazety namantsika namanareo any amin'ny gazety any fa tena hoe mametraka ny atao hoe bordel eto amin'ny tanàna Antananarivo ny be ny tanàna ka ankehitriny zany
i olona nina natao tery vaimanta natao kompisoroka ozy ny fitenin'ny tanora de tomponantoka tanteraka iny am'izay zavatra mitranga ny be ny tanàna na izana zany zahay a dia vonona foana ny joro a anohatra ny zavatra everiny kosa fa tsy ara-dalàna satria zany nametrahany vahoakanay eo am'izany andraikitra mampanolotsaina ny tanàna izany resahako kely ny sarety raha alohan'ny anohizan'ny balika resaka sarety zao ny sarety marina fa misy ny arrêté préfectoral nandidy mpitondrana ndraisin'ny préfecture mandrindra sy mandamina an'izany fa inona ny zavatra misy a raha mba nandrososokevitra zao raha za manokana ny teny hoe miteny zany ny talemisahana ny fitaterana hoe reo sarety reo a manodidina ny 3,000 eritrereto zany a de ahoana momba ny afahantsika mandamina an'ireo satria be dia be loatra koa indraindray a ny loza teraky ny sarety ahoana ny tokony atao zany a mba tsy siny zay resaka loza zay farafaratsiny aloha na de tsy ho tonga de hoe ho foanana azy izy ireo a mifamizivezeny amin'ny lalana izy a mety hitera-doza ho an'ny hafa ary izy koa mety ho tra-doza resaka tamin'ny tompona ndraikitra teo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna amin'ny misana fitaterana ny valy teny azonay de hoe eo amin'ny 300 eo ihany marina fa 3,000 rehefa 300 ihany manodidina ny 300 ny tompon'ireo ka raha olona 300 ve de tsy ho vitan'ny fiadidinan'ny tanàna ny mandamina sy mandrindra an'izany indrindrindrindra fa ireo sarety ireo ampahafantariko ny mpanaraka antsika de nomena karatra le biométrique le numérique ny taxi zao zahay taxi a mandovo hetra mandovo vola mandovo alika sisany tsy nataonay tsy mbola voaka foana le licence numérique ny taxi fa ny sarety a atreto aloha zany tsy mandoana ny ariary ary nefa mandray vola be ihany keo anaty le asa fitaterana izay ataony a de nefany a nomena karatra numérika ihany keo de za zany za manokana de niteny hoe ahoana satria zao farany teo hitantsika tsara nisy bus 133 ny tsy foan'ny sarety teo amin'ny valahany vaky ny fitaratra ahoana zany zao momba nireny olona ireny satria ialan'ny trano fiantohany izy ireny am'ireny loza mitranga amin'ireny a de nefa koa zany le sarety mety hiteny fotsiny hoe mialatsiny sy ny sisa de zay zany mba nandrosoana hevitra hoe sao de mba tokony hojerena tsy fitadiavam-bola sanatria avy-mivava za tsy de mitovy loatra hevitra amin'ny ao ampitantana ny tanàna ankehitriny am'izay resaka vola zay fa mba hoe mba tokony mba hajerena hoe ohatrinona mba tokony mba alohan'ny reto tompona sarety le tompona sarety nresako eto amin'ny tsy haiko commune ve sa inona mba hiatrehana n'izay mety ho loza teraka ireo sarety izay mampiasa ny lalana Antananarivo sy mifamezivezy eto amin'ny tanàna Antananarivo fa de ninina tsy noenoina moa zany ninina tsy nijerena fa de zay zany ny zavatra misy hoe zay le izy de ny resaka sarety manokana zany araka ny teneniko teo misy ny arrêté préfectoral de iny aloha ny mandrindra atreto a de indraindray moa misy ihany ny eo foana moa zany ny olona satria le mpampiatra ny lalàna koa indraindray somary miravoravo tanana ihany ny ao aminatin'izay fanapanajana n'izay rijateny sy fitsipika amin'ny fe efa napetraka ny tompona raiky mpanjakana amin'ny atanatohatra samihafa ireny zay ka zay indrindra ny saika ho resahako kely hoe anisy ny fametrahana ny hoe hatramin'izao lera ny sarety ny mahazo miasa ka hatramin'izao lera manahoana ny ataontsika hoe fampanajana n'izay lalàna mipetraka izay amin'izao fotoana izao de iny teneko anao teo iny hoe ny fandaminana sy ny rijateny mipetraka misy fa le olona mpampiatra an'le izy tsy manaraka an'izay eo ihany koa moa zany hoe le olona mpiarana an'le izy koa mety hoe manao belosiny sisa fa zany no hitarafana fa misy mpitantana ny tanàna ary zany no hitarafana fa misy mandray andraikitra manoloana an'izay averiko ny teneniko teo hoe tsy hoe akory ny any amin'ilay hoe fanafoanana satria sehatra anankiray efa naharitra teo izy ireo ary raha mbola ohatran'izao aloha situation ara-toekarena na ny toetra raha misy atao amin'ny firenena mbola sarotsarotra zany na izany zany tsy manakana fandaminana mihitsy zany rehetrarehetra zany a fa ny fandaminana dia tsika ho miara-mitazana sy miara-mahita hoe voalamina araka ny tokony ho izy ve ilay tanàna voalamina araka ny tokony ho izy ve ilay resaka fifamoivozana sy fifamezivezena andrenivohitra sa arak'ilay tenin'le gazety izay indramiko ny teneniny hoe lasa bordel ny tanàna Antananarivo mbola ampidirana bordel de zao zany tsika tonga am'izao a situation misy am'izao volana oktobra 2024 zao Andriamatoa Andriama efa mibalika tsara mpitondra taxi isan'ny mpampiasa lalana ihany koa mikasika ny resaka code de la route nareo teo sy ny fandraisana andraikitra ny préfecture nisy ihany ataontsika hoe fandrindrany fandraisana anjaran'ny polisy pirenena ao anatin'ny resaka fifamoivoizana aloha mazava ho azy eo ihany koa ny code de la route zay hoe betsaka nataontsika hoe mety tsy mahafehy anazy indrindrindrindra moa zany resaka sarety tsika teo a resaka taxi bisikileta taxi moto manahoana nataontsika hoe fiarah-miasa am'ireo
fitaterana sy mpivezivezy ireo. Nisy ihany koa matsy ny zavatra tranga anankiray raha tsy diso teo Andotam-penaka fikasia tanana sa famakina fitaratra taxi anankiray nataony zareo taxi moto. Manahoana izay ataontsika hoe fiara miasa zay lany le lalàna zao amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fiarahana eny amin'ny fifamoivoizana eny miaraka amin'ireo taxi moto sy ny taxi bisikileta, ny sarety sy izay voalaza rehetra teo. Za manokana aloha zany zao fa tratran'izay nisy fotoana vakina mpitondra moto ny lunette arrière-ny tômôbila de tsy maintsy nividy malina mihitsy moa tamin'izay fotoana izay. Zay le teneniko teo hoe le fandraisana andraikitra. Ny eto amintsika zany tena raha tena atao resaka mahitsy le izy de tena ambany be ny salanisany atao hoe fandraisana andraikitra ny eo amin'ny commune indrindrandrindra. Satria raha mijery ianao ny tena mahatonga ny embouteillage voalohany indrindra ny faratsy ny lalana. Rehefa ratsy ny lalana de lasa misy embouteillage de tao anatin'izay faratsy ny lalana zay lasa nyrongatra be de be ny moto tonga teto Antananarivo. De zay ny tena nahatonga ny hoe lasa saturé be Antananarivo. Satria nao zay le teneniko teo le fandraisana andraikitra mihitsy no tsy misy. Tokony mba mandray lesona zany mpitondra hoe efa tsy nataon'ny tany aloha ty, tokony mba vitaiko ty mba hatsara n'ity zavatra ty. Tsika raha vao mijery tanàna Antananarivo ary indrindra fa tanàn-dehibe de ny lalana aloha. Tsy maintsy ny lalana ny jerentsika raha mijery tsika ny atao hoe tanàn-dehibe. Ary tsika hoa raha maka ohatra tsika raha andeha hoe aka ohatra hoe ezaka tsika hitovy amin'ny tanàna lehibe de mba mijery tsika hoe tanàna manao ahoana re ndeha ataontsika hoe renivohitry ny Amerika, renivohitry Frantsa, renivohitr'ireo fireneny dehibe reo. Ny lalana ny amin'izany tena misotra, milamina. Voataiza avokoa na ny mpamily na ny mpandeha tongotra. Fa ny atao amintsika tena marina ohatra tam'le gazety hoe tena lasa bordel be. Mpandeha tongotra eny amin'ny arabe, moto misisisika, ny fiara tsisy andehanana intsony de lasa vao maika mitombo be lasa le ianao zany zao raha hivoaka ny trano de mitony tsara fa rehefa tonga eny an-dalana eny ianao de lasa mahazo fahatezerina indraindray. De lasa tonga any amin'izany de indraindray eny an-dalana eny lasa misy miady ho azy fotsiny. Saingy mahatonga le teneniko teo hoe le tsy raha mandray andraikitra ny mpitondra. Ny teny aminao fa voafehy io. Raha tena vonina ny andray andraikitra ny mpitondra de voafehy io embouteillage io. Ary ny azy zany tiako mba tenenina aminareo mpitondra de zao hoe mba manontaniry ny hevitry ny mpamily rehefa mba misy zavatra tianareo ovaina. Mba mila manao sondage zany ianao hoe tena andeha anontaniana manao ahoana, efa misy filohan'ny coopérative manao ahoana raha ty axe ty ny atao an'izao, manao ahoana raha ty axe ty ny atao an'izao, manao ahoana raha ty. Fa tonga de kitihana tampoka le izy de lasa tonga de mifangaro voraka eo le lalana sy le anina zany de tonga de lasa simba aveo le lalana. Na fanapahan-kevitra amin'ireny hoe misy événement reny de lasa tsy mahafantatra le olona. Reny zany tokony ho fantatry ny olona amin'ny aina aman-jery hoe misy ohatr'izao ery anosy ho tapaka lalana de miala le olona, tsy makany amin'le axe le olona. Fa tampoka le izy ary ny FB tompoko tsy de tena hoe ofisialy koa ampitana vaovao. Fa ny aina aman-jery, ny télévision, ny radio-pirenena, reny no ampitana hoe ampifantarina ny vahoaka malagasy ho tapaka ny eo anosy amin'ny ora sy fotoana ohatr'izao mba ahafahan'ny olona misoroka de mimelony tsy andehanana any na ny fahatarana amin'ny zavatra rehetra. Fa de tena io zany aloha raha vao firenena ny resahana, tanàna ny resahana de tompona andraikitra foana ny mpitondra. Tsy afaka miala amin'izay tsika. Tompona andraikitra foana ary tompona andraikitra trano ny mpitondra amin'ny tsy fandriampalemana, amin'ny embouteillage, amin'ny zavatra maro samihafa izay misy eo. Raisiko kely ngamba le fanontanianao satria resaka taxi moto ianao ngamba teo hoe manahoana ny mety zavatra misy iainan'ny taxi de ny tatitra moa zany ny voarainay amatompona andraikitra anay manokana de be ny ino zao ny tenen'ny balika teo ny resaka vaky lunette arrière fa farany teo de nisy vaky fitaratra anankiroa, vaky pare-brise. Io aloha efa napetrako ny fanontaniana tamin'izay sy ny fanamarina amin'ny hoe zay taxi manokana tsy manana olana amin'ny deux roues dikan'izay zany tsy tokony hisy olona hoe mandeha deux roues mihitsy andeha sanatria ambavy andeha hisotasota aminay fa tao anatin'ireny vanim-potoana tsy nahalan'iny ilay lalàna teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly no nisiny izay herisetra izay nampiarina tamin'ny taxi izay. Mazava loatra ny taxi tesitra manoloana an'izay ary nanao ny fitarainana taty aminay amin'ny matompona andraikitra misy an'izay zavatra izay. Zany indrindra no antony hoe zahay zao hivory amin'ny larobia de hijery zay hoe ahoana no ahafahany kosa miaro anay ao anatin'le izy. Tsy sanatria vava hiaro de hifamono amin'ny taxi moto tsy hany mihitsy le izy fa
io kosa asa sy fivelomany rehetrarehetra ohatrany natonga ny taxi moto tamin'izany sarotiny hoe tsy lany le izy de zay mbola anao fangatahana foana fa tsy anaiky mihitsy zay de zay koa tsy anaiky mihitsy koa le am'le satria zavatra misy ane namana yavitra de zao hoe ampedina ny samy bahoaka zay ny zavatra hita eto tsy mahita vahaolana mpitondra de ny madinika na ampedina ao anatiny ity tranga ity ka izay manokana de tsy maintsy hijoro hiaro ny asanay ao anatin'izany araka no fanapa-kevitra zay horaisinay amin'ny larobia ametraka komity hijery hoe ahoana ny afahanay kosa satria zavatra tena iahin'ny taxi de io toka de tokony eo ankaikinay eo na ao aminay eo mihitsy eo amin'ny stationnement eo hoe hipetraka eny ny taxi moto zany kosa zany aloha tsy azonay keny ary araka ny efa noteneniko teo zay de mbola hanohatra ny fanapa-kevitra tsy manara-dalana io iny anivon'ny atanatohatra maro samihafa ny resaka taxi moto sy ny fandrindrana momba ny taxi moa zany za de miteny eto hoe ny taxi atreto aloha ary isaorako azy ireo tsy manao herisetra zany ny taxi an'Antananarivo fa araka reny efa tatitra hitantsika reny de zahay zany ny iaran'izay herisetra sy sotasota zay eny amin'ny lalana zay misy anay reny fa miantso koa zahay ny tompona andraikitra samihafa amin'ny atanatohatra hoe tany-tandalana isika zahay de miezaka manaraka an'izay lalana izay fa raha mbola misy kosa ny sotasota sy ny sisa atraizany zavatra mety hitranga sy ho vitan'ny taxi manoloana n'izao efa antso-jay satria raha zao zavatra ataon'ny ben'ny tanàna izao de tena antso-jay ankitsirano satria raha io resaka taxi moto io ane namana yavitra de zao efa nentina teo anatrehana-ndriamato ben'ny tanàna io efa namorininy ben'ny tanàna ny taxi tao amin'ny hémicycle tamin'ny fotoanandro tamin'ny février mars 2020 tany hoany nangalany etaeta hoe inona ny olanareo afahanareo misehatra araka ny tokony ho izy malalaka tsara sy ny sisa nampafantarina anazy daholo zany fa io mola io hoe mety hoe tsy fitiavan'olona ve sanatria vovavana hoe misy zavatra ambadika ave io resaka taxi moto io so de marina tsindriko tsara zay so de marina le teny io le efa misy moto be dehibe efa vonona any ka tianao ampiasaina eto tsy fantatra tsony le izy satria mampametra-panontaniana hoe inona ny tena antony ny sisiana mafy na de fasananito eto amin'ny tanàna Antananarivo. Manao ahoana ny mahakasika an'izay resaka ataontsika hoe herisetra nataona taxi moto tamina mpamily taxi zay resaka famakina fitaratra nisy ve ny fitoriana natao sa ny ataontsika hoe andrasana ikobonao fotsiny aloha de hoe hipoaka amin'ny fotoana mahamety anazy ve na nahoana ny ataontsika hoe fepetra no raisinareo teo anivon'ny taxi andriama efa mibalika tsara tamin'ny tranga nazo ana manokana aloha zany dia tsy maintsy ninjehako le olona de nitasomiko izy de najanona moto de teo ny olona maro be nahitan'le zavatra nisy sinseho de rehefa teo izy zany de tonga de elaela teo izy toy izy aloha fa soloko izy de tena ny solony le izy tena ny solony tokoa aloha le izy zay zany zava-dehibe fa za fotsiny kosa aloha zany raha resaka taxi moto ny tena resantsika tena miteny aminao fa tsy mety eto amin'ny tanàna Antananarivo zany taxi moto zany hitanao sahady zao hita taratra am'izay sahady zao le izy hoe ny an-dalana eny lasa misy fisetrasetrana le fisetrasetrana amin'ny resaka moto ny tena misy tsy ny moto rehetra fa aokontsika vahoaka malagasy zany rehefa mijery vaovao tahaka izao de ahay manavaka n'ilay resaka ny hoe ny anay de ny taxi moto ny resanay fa tsy ny deux roues rehetra akory ny ankalanay fa rehefa mijery eny enao zao eny an-dalana eny ny tena mampalahelo isan'ny mampisy embouteillage koa nge de zao eny amin'ny trottoir zao ny akamaroan'ny moto mijanona lasa le mpandeha tongotra tokony andeha trottoir zany lasa midina aty amin'ny arabe mety hitera-tozy zay zavatra zay mety andona olona le mpamily sanatriny zany engane tsy isy zany zavatra fa ny zavatra tahaka zany le zay le teniko hoe fandraisana andraikitra ny ao amin'ny commune sy ny fanjakana fohibe mihitsy hoe ahoana ny zavatra tokony atao amamindreto zavatra satria tena tsy mety manelingelina betsaka loatra ho amin'ny moto betsaka loatra zafady namana yavitra raisiko kely resaka fitoriana hoe zay ve tsy nitoro ianao teo de ampanitra tena lehibe no amaliko ny fanontanianao hoe zay tena kivy am'le fitoriana inona moa mahatonga ny hoe kivy zay satria zao zahay manokana zao rehefa tsy lany io resaka ladinika momba ny taxi moto satria zay ny resantsika eto de tsy nionina fotsiny zay ny amin'ny hoe efa tsy lany izy zany tena anivon'ny filan-kevitra ary maro be mpanolotsaina tsy nandany
fa de lasa zany zay satria nisy fotoana tokoa zay a vahiny tamin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina rahavavy a ny taxi zany nisy débat tamin'ny taxi moto de teo anatrehan'ny vahoaka teo no nytenyny commissaire central tamin'izay hoe nareo ne mbola tsy nametraka fitoriana mihitsy momba ny resaka taxi moto izy izy miandry zay ozy fa mbola tsy nisy eny ara de nataonay zany le démarche satria oa zahay de manara-dalàna foana hoe ndao aritsika hanao an'izay satria efa miteny ihany ny tompona andraikitra nametraka fitoriana izay teny anivon'ny commissariat central inona ny zavatra nitranga mitovy am'izao tranga mialatsiny fa ohatrany ampidiro kely resaka politika fa zay moa zao tranga vo nitranga androany hoe mametraka fitoriana ny vadiny mairilanto manandafy a de tonga de ozy ny polisy hoe ataovy soit transmis eny anivon'ny fitsarana eny anivon'ny parquet de ohatra zay koa nahazo anay raha nitory zay tamin'izany hoe allo tsy ty atao aminay fa tonga de ataovy zay ST eny anivon'ny parquet de any no manomeny baiko hoe de am'izay nareo afaka misafidy hoe iza ny tianareo andray an'le dossier na zany zavatra zany ara de efa mampalahelo hoe fa firenena manahoana re ty Madagasikara ty hoe na ny polisy ary zany matahotra andray dossier ny amina fitorin'olona zay ny zavatra nitranga de zay zany no antony raha maly anao inona ny antony tsy nitorianay de zay le izy hoe zahay raha mitory a de ohatra zany arirarira nyteneniny zay tamin'izay hoe makanesa any amin'ny parquet de nisy an'ity le fepetry ty hoe tsy haiko hoe roapolo isan'andro ihany ve le raisina sa firy isan'andro nilahatra teny ny vice président any fikambananay lahatra teny vomaraina anatitra n'lay dossier tafapetraka tany le dossier inona no nitranga naveriny zareo tao fotsiny hoe andaninareo makany amin'ny commune fa ny any amin'ny commune no afaka mamahany ty resaka ty rehefa mitory ianao de tsy anjarany any amin'ny fitsarana kosa angamba no miteny an'izany hoe ianao ve mitory amin'ny resaka halatra koa daninareo mifampiresaka any ambadika any fa raisinao le fitoriana de adiadinao le olona voapanga olona angalatra koa raha ohatra zay satria eto amintsika mifokotany mbola tsy manana ny tsy amena ny fahefana ijerana zay fa tsy maintsy fitsarana daholo no mitsara an'izany de zay ny anjaran'ny fitsarana ka zay ny tiako tenena aminao hoe le fitsarana ve tena mijery marina an'izay sa mitanila koa le fitsarana ao anatin'izay fa raha nitory izay aloha raha miresaka an'izany ianao fa naninony zay tsy ohatrany hoe niravoravo tanana ve zay rehefa nisy an'izay herisetra nahazo taminay nahazo anay zay de noho zay antony zay hoe hitory ianao nde ianao mbola andeaka mpisolo vava mety mbola olany vola hitondranao makaiza nefa zany zavatra zany mampalahelo be zany tranga zany ary mitodika amin'ny fitondram-panjakana manoloana an'izany hoe zany ve le rafitra sy lay inona reny nitenenako an'izany hoe zavatra misy ho apetraka ho an'ny vahoaka ankehitr'io fa tsy zay kosa angamba ny nandrandraina raha ho anay manokana aloha somary niverimberina ny resaka fandraisana andraikitra teo ny resaka lalana ratsy nanipy resaka ihany koa raha matoa Clément Sarary Nirina mikasika ny hoe mety misy ambadika ave mahatonga ny commune sy ny be ny tanàna misisika ao anatin'le resaka fampanarahan-dalàna ny taxi moto mety ho azo eritreretina ave zany ao anatin'izay hoe ny lalana ratsy ezahana tsokitiana ahafahana mampiditra bebe kokoa amin'le taxi moto satria ny resaka ihany tsika teo ny zokrona amin'le enjikendjika sy ny fotoana enjehana mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka fahatarana sy ny fampandrosoana sy ny toe-karena makasika an'izay mety ho azo eritreretina ave zay andriamatoa andriamaefa mbola mibalika tsara mialatsiny tompoko hoe motif anankiray ve zany lalana ratsy ny ezahana tsongitiana ahafahana mampiditra tsikelikely an'le taxi moto le hoe azo eritreretina an'ny mpitondra iny izy manao politika fa ny zavatra tsapa sy mampalahelo fotsiny de zao ao koa tsarovan'ny mpitondra ho fantatry ny mpitondra ary fantatry ny vahoaka fa isika vahoaka madidinika ny maty antoka indrindra rehefa betsaka ny embouteillage mitombo ny consommation sy mba matetika ny fiara de mipandrarany lasa migoka ny sobetsaka indrindra zay zany mila fantatra fa tsy haiko hoe politika manao ahoana zany le misy na politika manao ahoana le hoentina fa tena zany ny impacte ny lalana ratsy io lasa ny vahoaka majinika me banky taraiky zany ny vahoaka majinika fa lasa le mpandrara lehibe lasa mahazo tombony talohany hoe raha iteny fotsiny ianao hoe andeha raisitsika fotsiny avy any Mandroseza makatia Nalakely de miverina any Mandroseza raha 2 litre stapany na 2 litre ohatra ny tokony solika lany eo fa miteny aminao fa am'izao ohatra sy fotoana itsenenantsika zao mety 5 6 7 litre maty antoka zany ny mpitatitra ary tsy ny mpitatitra rehetra fa mivahoaka malaka ny mpampiasa fiara rehetra mihitsy hitsy am'izany koa tsika jerevi tsara meko ohatra fotsiny ianao raha misy tômôbila bonne occasion tonga eto amintsika fa miteny aminao fa anatin'ny 6 mois indra tena miasa eto Antananarivo tonga am'le fiteniny tanora hoe mirodana iny
no ny oetahany lalana io jerevo ny lalany to amitsika paveto amitsika zany fa tena mikorotana ane zany raha miakatra amin'iny atsamanitra iny ianao miakatra amin'iny mandeha amin'iny atao madinika iny mivoaka ty amin'ny ambatondrazaka zay lalana paveto amitsika iny tena ratsy tsy anana zavatra maharitra mihitsy zany malagasy ary tsy ngianiko kely ao anatin'izay satria mitaraina ndraindray ny mpanjifa hoe ratsy ny taxi raha tsara ny lalana tompoko tsy ho ratsy zany ny taxi fa ny lasa mahatonga an'izay zavatra zay lasa varinany miezaka manamboatra am'le piesy kely ny tompon'ny fiara sy ny mpamily de lasa tsy afaka manatsara tsony zay ny tena impacta be an'le izy de lasa tsy afaka misehatra ara-dalana tsony zany zao ny amin'ny resaka taxi na io taxi be io koa raha nge jerentsika manahoana ny lalana manahoana ny embouteillage manahoana koso rehefa tena jerena tena point par point io tena zavatra tena mazana be fa tena za zany miangavy mpitondra io lalana io tena amboary ny lalana io fa io manimba voalohany indrindra ny eto Antananarivo tsy mampandroso ny vahoaka raha vao ratsy ny lalana ary manimba lasa mampiado raha tsara io lalana io ny teny anao fa tsy nisy resaka kory io taxi moto io tsy nisy resaka kory satria angy anakokoa ny trazena automobile io na taxi be io na bus fa noho le fisiny zay de lasa mitady zavatra rapide le olona de lasa zay zavatra point kely anankiray zay ny exigena an'le izy hoe alao andefa maika ny olona maika le olona fa tena en sécurité ve le olona maika mety hotody tokoa any am'le toerana ve le olona maika iza le oentina de iza le mitondra de iza le mitondra de iza le oentina tsy fantatra oatsony zany le sécurité satria be deabe ne ny olona mitaraina amin'io resaka tsy fandripahalemana io amin'ny alalan'ny moto ihany koa ny anaovan'ny sasany alatra misy be deabe zany zavatra zany fa tsy hoe zany mamorona fa tena misy zany be deabe ny anaty tambajotra any mitarainy hoe lasa ny poketra very mody ataony ohatr'izao de midina kely fa misy polisy de lasa izy ohatrohatr' zany zany le izy de lasa tsy en sécurité zany mponina Antananarivo indrindrandrindra ndresantsika lasa tsy en sécurité zany tsika resaka kely le lalana ratsy azafady namana hafitra raha resaka lalana ratsy tsika de tiampafantatra vaovao an'ny vahoaka zany satria nisy fandaminana toy izao teo anivon'ny anivon'ny commune urbaine Antananarivo tsika mantsy tam'le farany teo rehefa nisy ny fanapahana izay noraisinay mpanolontsaina tsy noraisinay mpanolontsaina moa zany fa naroso teo anatrehan'ny mpanolontsaina lahadinika zay tsy nandray anjara fa mivoaka de isan'ny lahadinika izay nalefa tao ary nolan'iny ny mpanolontsaina miara-dalana amin'ny be ny tanàna sy ny mpanolontsaina IRK de ny fanomezana ny asa fanamboaran-dalana ho an'ny société zany hoe teo zany tsika efa menimenina vahoaka ny amin'ny hoe ny fitantanana an-tsena ny parking ny vola rehetrarehetra miditra amin'ny commune namena le SMGD na ny société municipale de gestion digitale de am'izao tsika miteny zao ndray zany rehefa nisy an'ny fanapahana noraisiny izy ireo iny izay tsy ndriko tsara zay dia lasa omena le hoe société SMEV na ny société municipale d'entretien des véhicules ndray zany zao ny resaka fanamboaran-dalana eto Antananarivo za moa de isan'ny nanipika hoe teo anivon'ny commune ary mbola misy zany am'izao direction misy an'izany direction zany am'sahana fanamboaran-dalana bâtiment travaux publics taloha moa ny anarany hafa hoe direction ny travaux et maintenance tam'zany fotoana misahana ny fanamboaran-dalana fa de am'izao zany zao raha andeha ataontsika hoe misy ray alina ariary ilay budget ao anatin'ny teti-bolan'ny commune zany natokana hanamboaran-dalana de omena ny SMEV io zany zay vola zay ho tonga any am'le tanjona hoe fanatsarana ny lalana araka ny tenen'ny balika ave tsika rehetra miara-mitsara rapitso za manokana tsy manana finoanany amin'izany satria matoa io alefa any amina société de mazava loatra mitovy amin'ny SMGD ihany io resaka jerena indray hoe inona indray no ahilika makatsy makaria zavatra efa hitantsika ao anatin'ny SMGD io zany de ohatr'izay koa zao tsy ny resaka de momba an'izay lalana izay ihany tiako tsipihana hoe miteny zany ny teo anivon'ny talé général ilay SMEV hoe isan-kerinandro ny zareo mandany 10 millions d'ariary amin'ny fanamboaran-dalana ka vola be no laniny ny asa maina zareo tao anatin'ny fotoana ela be de miandrandra mafy ny fandanian'ny mpanolontsaina ny convention miaraka amin'ny SMEV ity zareo tsika rehetra ho iaho miara-mijery sy mitazana ho araka nefa natsidiko terem-piandohan'ny fandaharana hoe zay tokoa ve ny zavatra misy raha ny hitatsika hoe tena valeurana 10 millions d'ariary tokoa ve ny lalana izay andehanantsika amin'izao fotoana izao hoe amboarina isan'andro tsika rehetra miara-mamaly amin'izay fa raha za manokana aloha dia tsy miombokevitra any amin'izany hoe tena misy tokoa zay zavatra fa de zay aloha zany ny zavatra misy de akoatran'le resaka lalana de nakinina amin'io société municipale io ihany koa ny vola
anaovana ny visite de conformité any fiara na ny taxi be io zany na ny taxi fiara-pitatitra de omena an'io zany izay tahany fanaovana ny sandany fanaovana visite de conformité zay itenenana amintsika hoe zany ny zavatra misy ao anivon'ny commune ary zany no mahatonga anay mpanolontsaina satria mpanolontsaina eto no asainy namana yavitra mahatonga anay miteny foana hoe tsy mety io zavatra misy eo amin'ny commune io resahantsika tato anatin'ny fandaharana ny resaka fitatanana ka raha mbola fitatanana ohatrany kosa angamba raha ny fijiriko azy tena tsy hitondra ho amin'ny fampandrosoana Antananarivo satria lasa ny kely ananan'ny commune indray no ahilika amina société ka tsy hitondra vokatsoa zany raha jerena fotsiny avy ety amin'ny sary ivelany. Andriamatoa Andriama efa mibalika tsara manahoana ny ataontsika hoe vahaolana avy aminareo mpitatitra nareo tena mahita ny ataontsika hoe teknika sy ny fotony manahoana ny vahaolana avy aminareo. Ny vahaolana aloha zany zao maro ihany ny vahaolana fa misy vitsivitsy fotsiny zany zao zay tiako holazaina. Isan'izany tokony anenana ny angezany atao hoe rond-point eto amintsika. Ngeza loatra indraindray ny rond-point eto amintsika. Raha tsy hitenitsika fa tsy Akazomanga anankiray ery Anosy ery anankiray. Ngeza loatra izy de lasa misisika ao anatina double voie fotsiny le fiara be dia be de lasa vao may miteraka embouteillage be. Reny zany mbola azo aheny reny. Mba hafahany hoe tonga de mihodina makaty mandray an'ity fil ty mahitsy makaty na mihodina makaty zany hoe tokony ao anatin'ny rond-point zany tokony isy 3 voies zany sortie anankitelo. Point anankiray zay ny point anankiray tena ngeza be fanamboaran-dalana. Iny rotony Belair iny lavadavaka fotsiny iny raha mandeha amin'ny rotony Belair iny ianao. Iny isotry mavaty raha vaty Andavamamba ianao ivoaka ary amin'ny 67 ary amin'ny Jovenary ka mandeha amin'ny ambodin'ny sotra tena ratsy iny lalana iny. Amin'iny lalana itosiny amin'iny lalana ty Ambodivony iny Andravoangy be de be le lalana ratsy tena miangavy ny tompona andraikitra zany hoe amboariny lalana aloha ny lalana zany tena ho vita tsara mba hahafahan'ny vahoaka miaina am-pilaminana manatanteraka ny asany am-pilaminana fa ny farany tiako ny tenenina de zao hoe azo averina ihany koa ny mety tsaronareo ngamba taloha nisy ny atao hoe arloza amin'ny fifamoivoizana sady nisy ny atao hoe fampianarana atao anatin'izany hoe fampianarana ny olona fantatra ny atao hoe lalàna fifamoivoizana no fitaizana ny olona ihany koa hoe ohatr'izao ny fomba fampiasa lalana inoko fa azo averiny zany ary mety mahasoa ngamba ny raha ohatra hoe amin'ny aina manjery rehetra isaky ny alohan'ny vavao de misy 10 minitra kely andefasana an'izay arloza ny fifamoivoizana zay sy fampafantarana ny lalàna momba ny fifamoivoizana satria tsara ho fantatry ny tsara babem-bahoaka ho zany ndraindray mantsy mahadiso ny olona ho de hoe mpamily ihany tsy maintsy malala an'izany ary eny an-dalana eny ndraindray de hoe nganareo tsy mijery ndraindray koa sika vahoaka ndraindray mamety tsy ny mpamily tsy maintsy mipamily foana avy no mijery fa aldotsika hiara ijery de andotsika hiara-ndroso zay ny vahaolana fa bola be de be ny vahaolana zany fa mety tsy ho voatany satria fotoanantsika ihany koa voafetra de makasitraka anao hiavitra makasitraka ny vahoaka ny atokantrano makasitraka ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao. Resaka vahaolana farany fotsiny tiako resahana le flyover tokony tazomina ny teny nomena efa impiry zao tsika na eo an'izay resaka flyover zay reny zao isan'ny mamahaolana ihany koa maninona tsy tanteraka hatramin'izao tsy mipetraka akory ary ny poste de première pierre hatreto aloha de le fampanantenana zany tokony tanterahana fa tsy ny oeraoera ny be de be zay koa angambany. De zay koa tompoko lasy tompoko vavy no entina amaranana ny fandarana ao an'ity anio ity akasitrahana ny vahintsika akasitrahana Ramatoa Clément Sarary Nirina mpanolotsain'ny tanàna makasitraka tompoko namana yavitra. Toy izay koa Andriamatoa Andriama efa mibalika tsara akasitrahana nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika. Ya de makasitraka indrindra ny fandarana de makasitraka indrindra vahoaka malagasy rehetra makasitraka anao Monsieur Yavitra. Akasitrahana ihany koa ianao nanaraka tsy tapaka ny fandaharana hatramin'ny farany tompoko lasy tompoko vavy na tamin'ny tambazotra tserasera na tamin'ny fahitalavitra na ho an'ny ainao onjam-peo ihany koa akasitrahana ianareo tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany inona fa nafantatra zavatra maro tsika ho any an'io ary ampy no entina ho anareo any tokantrano any zay dinidinika sy resadresaka ny arahana tamin'ny vahintsika izay akasitrahana ihany koa ireo teknisianao ambadika ao nafahana nanatotosa zao fandarana izao mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.